izy ny Natanael. Ao Mahajanga no misy azy ary manao kapa sy kiraro no asany. Andeha ary ho fantarina ny antony nanaovany ity asa ity. Nanao kapa zany resaka asa izy mbola tsisy asa taloha teo iny tsy mpanao kapa ty akaiky ty nampianatra metao natsondro hoe mandeha vezivezy eo foana aloha za taloha dia natsondro TV eo zao raisandreo hoe apio zay misondrotra lakolo manampinampy teo amindreo juste hoe mandalindalo tsy fixe zany mandalo aveo raisandreo miasa tao ohatrany telo volana teo angambany izy nanandro telo sady mijerijery tsy hoe miasa ty mijerijery dia lasa tiky le izy fa lasa tiky le izy dia nanosika na hoe nanosika na hoe ngezaka zany naleo tena za dia nampitana tele kely maleo tena kely zany amizao Toy ny mahazatra ataony isan'andro dia tsy maintsy mandeha mividy ireo fanampitaovana izay ilainy izy. Rehefa avy mividy ireo fitaovana ireo izy dia miverina mamonjy sy manara-maso ireo ekipany indray. Izy ireo rahateo dia efa samy manana ny andraikiny avy. Matetika moa dia kapam-behivavy ny tena fanaon'izy ireo satria io ny tena mandeha eny amin'ny faritra Mahajanga eny. Hatreto aloha zany kapam-behivavy no tena mandeha fa efa manamana ohatra kiraro kapam-behivavy zany tena mandeha aloha zao aty Mahajanga. Fankasitrahana sahady moa no atolony ho an'ireo izay vonona ny hanohana sy hanampy azy amin'izao asa tanana izao. Ho an'izay olona tia hanohana tongafa fa raisina fanampy misaotra mialoha an'izay. Matetika rehefa alina izy ireo vao mahavita ny asa dia ny ampitso maraina vao mandeha manatitra izany entana izany eny amin'ny tokony hanaterany azy. Toy izao kosa ary ny endriny rehefa vita.